Fa nampahafantarana omaly teny Androndra teny Korondrano marimarina kokoa ny boky mirakitra ny tantara ara-toe-karenan'i Madagasikara nanomboka tany amin'ny taona 1700 tany hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Betsaka ny lesona azo raisina ao anatin'ity boky ity elana zany ny famakiany rehetra azy ity. Miavaka ity laharana iray ny boky navoakan'ny cabinet MCI ity izay miompana amin'ny tantara ara-toe-karenan'i Madagasikara nanomboka ny taona 1900 nivoatra nandritra ireo famelabelan-kevitra sy fampiratiana nataon'ny FTHM ny volana Oktobra 2012. Vokatry ny fiarahamiasanisy teo amin'ny departemanta toe-karenan'ny Universitén'Antananarivo, ny cabinet FTHM Consulting sy ny cabinet MCI no nafana namoaka ity laharana manokana ity ary anisan'ny tanjona ny fitaizanan'ny tanora. Tanjonay rehefa manomboka dia plutôt samy endrika fitaizana ary tsoroko mazava mihitsy fa ny sokajin'olo tianay hoazo fitaizana io dia ny tanora satria ny zavatra tsikarotray amin'ny maha-panava izao toerana dia ny hoe tsy taizana mihitsy ilay tanorana amintsika na ny an-tsekoly na université io ny fahalalana be koa ny momba ny tantarany. Raha izay faharoa raha mijery ny tantaran'ny Madagasikaratsika be kokoa ny vazaha manofy momba tantara Madagasikara fa vitsy dia vitsy ny gasy manofy momba tantara Madagasikara. Dia zay no anaovana an'ity conférence sy exposition ity hoe mba hoe ahoana ny fahitantsika gasy ny tantarantsika malagasy économique ara économique nanomboka antsika naleoay naompy sika samy tsy naompy raha tsy naompy sika inona natonga antsika tsy naompy ary inona tokony ataontsika mba ompy sika manaraka. Donc tiako rezany zay dia hoe akoatran'ny fampanana be koa tanora mpianatra sy université momba ny tantara économique antsika dia mitodika koa zay amin'ny fitondram-panjakana izay tsoroko manokana fa misy koa tsy manana tantarany Madagasikara dia mpitondrana ary izy. Voalazany ireo tompon'andraikitra omaly fa ilaina ny fandalinana maro lafy na ny analyse pluridisciplinaire amin'ireo sehatra mitondra ho amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena maharitra. Ny latsinainy sy talata ho avy izao dia mikarakara famelabelan-kevitra eny amin'ny Ibis Ankorondrano ny FTHM.